Amin'ny alakamisy avy zao ihany koa no hanomboka ny andiany fafolo amin'ilay hetsika Salon des études Salon des études supérieures tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Lalam-pihofanana maro araka izany no azon'ireo mpianatra indrindra ireo vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo ho fantarina. Tanterandreo tsirakotindray eo amin'ny sarany mamirasoa anaivony antsipriny izay vaovao zay. Ifanome fotoana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina manomboka ny alakamisy izao indray ireo tanora vao avy navita ny fanadinana baccalauréat sy ny mpikarakara ny hetsika Salon des études supérieures avy amin'ny Mada Jeune. Aritra roa andro ny hetsika ary somary velatra kokoa ity andiany fafolo amin'ny hetsika Salon des études supérieures ity. Ny tanjona voalohany amin'ity hetsika ity dia ny hanorona lalana ireo mpianatra izay vao avy nahazo ny diplôma baccalauréat ny amin'ny fampiofanana izay tiany ho alalinina. Isin'ny filière ataoko tsy hoe filière fa fampifantarana ny domaine ny urbanisme izay misy filière be da be aloha zany mampafantatra an'izay misy filière be da be ampafantatra eny an'io filière io zareo professionnel amin'io zavatra io amin'ny domaine io zany dia faharoa moa zany connexion wifi iarahana amin'ny sponsor officiel ny Artel izay ampaconnecté atsika na afaka mitondra tablette tsika afaka mitondra ordinateur afaka mitondra ihany koa zany ny téléphone connecté zay zany zava-baovao. Faharoa misy ny fidipidirana zany mandritra ny 2 andro arivo ariary ny fidirana eny amin'ny palais des sports ary ny salon zany tsy mitsahatra fa manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo. Anisan'ny vaovao mandritra hetsika ity ihany koa ny fampahafantarana ny sampam-pampiofanana iray izay mbola vitsy eto Madagasikara kanefa isan'ny mety hitondra amin'ny fampiroboroboana ny arkarena eto an-toerana dia ny urbanisme izany na ny fandrindrana ny tanan-dehibe. Izy sampam-pampianarana vaovao volazanao dia izay association des professionnels de l'urbain de Madagasikara no mandray anjara zany ampafantatra ny ankizy sy hanomboka ny ankizy hoe inona indray zany lalam-pihofanana izay atao hoe vaovao amin'ny Madagasikara fa tsy vaovao izy maneran-tany satria efa be dia be ireo firenena hafa mampiasa an'izany filière urbanisme zany nefa ilay izy koa tsy voafaritra ao anatin'ilay filière urbanisme eto amintsika fa misy azo lazaina hoe fiandohana ihany amin'ireo filière ireo fa misy sampam-pampianarana sy filière mandray anazy akaiky ohatra hoe raha tsy teny fotsiny ohatra zao ny géographie, ny sociologie, ny économie, ny architecture, ny filière BTP satria ny urbaniste zany tanjony voalohany dia hoe mandamina sy mandrindra mandrafitra fiaina amin'ny ankapobeny amin'ny tanan-dehibe mihitsy izay zany anisan'ny hoe tanjony voalohany amin'ilay hoe lalam-pihofanana izay narana zany fianarana. Mandritra ny hetsika ihany koa no amoahana ny torolalana ao amin'ny lalam-pihofanana sy ny fampiofanana isan-karazany izay amidy amin'ny vidiny 3,000 ariary. Mirary dia mirary ihany koa ny sarany idirana ao amin'ny hetsika izay 1,000 ariary monja izany.